Misaotra atsika rehetra ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ity androany ity 8 janoary 2024 andro manandanja eo amin'ny tantaran'ny firenena satria androany no namoaka ny didy mikasika ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nandresy ny safidiny maro anisa ary nahazo filoha vaovao ny malagasy tsy vaky volo. Misaotra n'Andriamanitra isika mianakavy fa noho ny fitiavany no natateraka izany rehetra zany. Efa voasoratra ny zavatra rehetra ka niza isakana tsisy asakana ny sitrapon'Andriamanitra tatateraka ny fandresena dia tsy fandreseko irery ihany fa fandreseny vahoaka malagasy iray manontolo. Misafidy ny vina mitondra makany amin'ny ampo-pireneny sy ny fitiava-tanindrazana ary ny fandrosoana misafidy nasioan'ny malagasy fa tsy safidina kandida fotsiny ihany. Fotoana zao anovatsika ny tantaran'ny Madagasikara ary ampandrosoantsika antsy firenena Madagasikara. Eto dia tsy haiko ny tsy saotra ny mpifaninana amiko Andriamatoa Marc Ravalomanana izay niaraba tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao Ambohida rehefa vita ny fanehoany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny safidin'ny vahoaka malagasy. Ilaina ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika mba hisiny ny tena fampandrosoana aingana sy maharitra eto amin'ny firenena. Noho izany dia endrika vaovao no aseho antsika manomboka izao eo amason'izao tontolo izao ary arak'ilay filanatra napetratsika ny hoe mba ho lohany, mba ho sangany ary mba ho modely aty Afrika i Madagasikara. Fidia na ireo ny fity ny mpifaninana tamiko satria ny fampandrosoana hoentiko dia fampandrosoana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka izay hoentina isaparitra mipaka any amin'ny district ary miantefa any amin'ny sy miatraika makany amin'ny Isapokotany. Misaotra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenanao sy ireo mpikambana rehetra ao aminy izay nanao ny asany tao anatiny hoe matianina sy manara-penitra satria araky ny lazainy teo dia natao ny fijerevana ny antotan-taratasy tsirairay avy ny PV tsirairay avy no jerevana ny PV manerana ny Madagasikara. Mazava ny fandresena ny malagasy ary isorana ny HCC izany. Misaotra ihany koa ny seny fa indrindra misaotra ny malagasy rehetra nandray anjara tamin'iny fanomanana ny fividianan'iny. Misaotra nareo rehetra natoky ny vina natolotro mbola matoky sy manatena ny ho avy mamirapiratra ho an'ny Madagasikara.
fa misaotra indrindra ireo olona rehetrarehetra marobe amanary ny amanitsiny izay nanoana nandritra n'izay lalana ny diaviko izay ny ray fo ny ray sainy ny ray lalana misaotra anareo namana rehetrarehetra mpitiambana ao anatin'ny antoko mpanao gazety ny association solombavam-bahoaka sy ny maro tsy voatanisy kanareo namana rehetrarehetra izay anatonga an'izao fandreseny izao. Efa lazaiko mbieny fa tsy haiko ny tsisotra ny akaiko ny foko be ny vary marana. Zay teo anilako mandrakariva nanolotsaina niaraka niaritra ny mafy niaraka ny sedrana ny lalana zay nidiavina nandritra n'izay taona maro zay ary misaotra n'izy tely-da koa milolo anaty izay tamin'ny fotoan'andro nde nanontany anao hoe dada fa maninona ianao no mbola anao politika te hoia tamin'izy ireo hoe ny fanaovana politika dia tamin'ny andro ny tany arina tany rehefa misy manafika ny firenena anankiray ka feno taona ny vatandeha lava 90 taona dia tsy maintsy mandray nitandrify azy mba hiarovana ny firenena. Ohatray koa ny dokotera rehefa misy ny marary ohatra anatin'ny roplaniny ka niny naretin'ny olona mitranga ao ka miantso ny mpanamory hoe iza ny dokotera ato anatin'ny roplanina dia tsy maintsy mijoro izy ano mamonjy sy anavitra an'ilay olona marary. Niteneniko tamin'ny telo menadady ny hoe nareny antso ny Anjomara anavitra ny firenena anavitra ny Madagasikara ary tsy maintsy mamana ny Madagasikara. Nanomboka teo dia izay dimy mianaka ny ray fo nanampy anazy zareo natonga anisany natonga an'izao fandreseny izao ka misaotra anareo tely-da ary misaotra ny miary anakay. Rehefa nitetsy any Madagasikara dia tsapako ny fahantrana lalina iainany malagasy isa-tokantrano nefa na dia sarotra aza ny fiainana iainany lesony maro dia hitako misoritra eny amin'ny endriky ny isam-batan'olona ny fanantenana sy ny fiandrandrana ho avy mamiratra. Ankehitriny dia hipotsaka ny masoandro anome tara-pahazavana ho an'ny malagasy ary azo ny anjara masoandro misa tokantrano hiasa mafia mba ahita ny fampandrosoana nisan'ny tokantrano manerana ny Madagasikara. Izany dia pety vaovao no misokatra eo amin'ny tantaran'ny firenena eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ankehitriny. Mankasitraka anareo rehetra nanaraka ny toromarika izay namitako taminareo dia ny hoe naiza misy ianao dia atao izay afaka ataonao amin'izay eo ampelantananao. Dia mitanterahanareo zany tsapako ny ezaka nataonareo tsirairay avy tsapako ny fitiavanareo fitiavanareo tanindrazana ary mipofonareo zany tao anatin'ny fampielezan-kevitra zay ny rahantsika nanao sy nanatanteraka. Betsaka ny zavatra nanamarika iny fampielezan-kevitra iny fa ny nanamarika manokana
dia ilay Nimbe 5 taona tany avavateny nandeha tongotra tamin'ny nandritrana ny oramaro nandeha tanimbary ary mitazoko alavitra dia natsoko hoe bebe avianao miakatreto tenimeko azy ny micro bebe inona ny andrasanao amiko inona ny fanorinao dia hoy izy hoe président alohan'ny ikitiky ny masoko dia avoty malagasy avoty Madagasikara. Mba tosika manokana aminy ankehitriny hoe bebe vita ny dinena voalohany lany filoam-pirenena ny zafikely-nao andro rajorelona ary anamfotra ny Madagasikara tsy natoavitra ny Malagasy. Ny filoam-pirenena miendrika ny Malagasy ao ampitambatra sy ampiray fo ampiray saina ny Malagasy rehetra ary misaotratsika rehetrarehetra ary ampanjakatsika la hoe fanofitiavana no lehibe indrindra masina ny tanindrazana misaotra tetikla makasipaka